Miarabantsika rehetra dia faly manonona ny fiadanan'i Jesosy amin'izao lahady maraina mitaovitao vovonana izao aty aminay, tsy fantatro ny any aminareo a. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo am-vonany ho antsika rehetra namana lavitra sy akaiky, havana sy ny ohatran'izany mpifanerasera ato anatin'ny tambajotra. Matetika tokoa lohahevitra ho resantsika an'io zany, matetika isika rehefa mizara dia henonareo foana tononoko ao anatin'ny fizarana ny hoe relation intime amin'i Jesosy, relation intime ao anatin'ny filazantsara, dia izay no hitondrantsika fanazavana atao an'io hoe inona moa ity hoe relation intime ity. Tena important be izy io ary zay foana no anindritsika sy amerimerenantsika azy ao anatin'ny fifampizarana. Dia ho resantsika an'io zany hoe inona moa ity hoe relation intime ity, tsy ho ataontsika lavabe ny fizarana, hivavaka vetivety tsika. Misaotra anao zay a, Ray Tsitoho, misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao mbola afaka misitraka ny andro an'io, hifampizarana hifampahafantaranay indray ny sitraponao ao anatin'ny tontolon'ny herin'ny filazantsara. Misaotra betsaka ny amin'ny famindraponao dia misaotra anao ihany koa ny amin'ny teny tonga nofo dia ianao izany lay teny tonga nofo nonona taminay ary hitanay sy tsapanay renay ny voninahitra miendrika zanak'alay tokana. Amin'ny alalan'izany teny zany no andraisanay fanasitranana, izany teny zany no andraisanay restauration, ny teninao no ahafahanay miroso amin'ny fahaterahana indray, miaina izay fahaterahana izay indray ary misitraka sy velona amin'ny herin'ny filazantsara, fiainam-baovao fisandratana ao anatin'ny voninahitra ao miseho amin'ny alalan'izay teninao zay. Dia mangataka ny fahefanao Ray Tsitoho, mangataka ny autorité anao hiasa betsaka atao anatin'ny teny, tsy ahafahan'ny démonie manana accès, tsy ahafahan'ny démonie manana interférence atao anatin'ny tontolon'ny fizarana. Dia ianao no mikasika ny fonay sy ny momba ny tenanay rehetra ho tanolona ka ahafahan'ny teninao miasa betsaka aty anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no iproklameko sy anambarako an'izany vavaka izany. Alléluia, amen. Relation intime, mamerina manonona fiadanana amintsika. Ny relation intime dia arak'izay teny anankiroa, relation sy intimité izay dia ilay miafina, ilay fiainana tsy iraisako amin'ny olobe sy izao tontolo izao sy ny fiarahamonina, fa izay miafina fiainana izay dia ao anatin'ny relation, fa tsy ampifandraisy ny relation na ivelan'ny relation. Sarotsarotra mandray an'izay fanazavana izay, fa idirantsika amin'ny pratika sy ny détail ahafahantsika mandray ny hevitra izay teny fampidirana izay. Relation intime, fifandraisana any anatin'ny miafina. Raha vao miresaka an'ity hoe relation intime ity isika ka ny baiboly no entintsika mainga dia afaka maka toko sy andininy anankiray isika hoentintsika point de départ amin'izay. Dia tsy inona izany fa ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy faha 1 ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy faha 1 ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy faha 2 dia saika milaza zavatra iray izy ireo hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao, Ray Jesosy Kristy no manambara eto iray ato amiko. Izao Jesosy Kristy izao Jesosy Kristy iray ao aminao, isika iray ao amin'izay relation ao amin'ny hoe Jesosy Kristy sy ny ray izay. Zay no entintsika mainga amin'ity hoe relation intime ity, intimité ity. Fa inona moa tena zavatra miafina sy nofonosin'izay hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray ato amiko ity, fanambaran'i Jesosy Kristy sy fampianaran'i Jesosy Kristy. Ny relation tsindrian'i Jesosy Kristy eto hoe
mba ho iray ihany izy rehetra, mba ho iray zany hoe sohe an Jesosy Kristy, faniriany Jesosy Kristy zany zany hoe mba ho iray ihany izy rehetra, isika rehetra, tahaka anao iray ato amiko, tahaka anao tahaka sika sy anao ray, anankiray, entité anankiray mifono ao anatin'ny fonosana relation. Hiditra amin'ny fanazavana isika zany hoe lay kitapo eto zany, lay enveloppe dia relation, fa ao anatin'ilay hoe relation dia ny ray sy i Jesosy Kristy. Apika ny fanazavana eto zany dia tsy hoe io misy relation de eto amin'ny à gauche sy à droite misy ray sy zanaka Jesosy Kristy dia misy relation mampifandray azy ireo, tsy zay tsy zay la relation intime. Zany hoe raha ampiko ny fanazavana de tahaka ny hoe relation antsika am Jesosy Kristy, zany hoe misy an'Andriamanitra tsotody, misy an Jesosy Kristy, de isika mpino olombelona, Andriamanitra dia fanahy, dia ny relation, ny fanahy masina no mampifandray atsika. Am'izay fotoana zay mbola tsy relation intime no anonona anazy, mbola tsy intimité amin'Andriamanitra no anonona anazy, fa noho ny fisian'ny filazantsara, noho ny fisian'ny hery ny fanahy masina, noho ny fiasan'ny ministère isan-karazany sy ny don de l'esprit fanomezam-pahasoavana, dia en relation isika izany. Lay relation no mampifandray antsika amin'Andriamanitra tokoa, fa izay tsy midika hoe en relation intime, na hoe ao anatin'ny intimité amin'Andriamanitra tokoa isika. Amen. De izay zavatra izay no nampiavaka an Jesosy Kristy hoe tahaka anao iray ato amiko, tahaka anao, tahaka ahy hozy Jesosy Kristy iray aminao, mba ho iray ihany izy rehetra. Zay zany ny soe an Jesosy Kristy, ary zay ny tena faniriany Jesosy Kristy mihitsy ao anatin'ilay antsoina hoe fivavahana amin'ny fanahy sy fahamarinana. Satria izay zavatra izay de misy fisentona miaraka, misy fitempona miaraka ao anatin'ilay relation. Nambarako teo hoe lay relation no kitapo fonosana, lay relation no enveloppe valopy, dia ao anatiny ao Jesosy Kristy sy ny ray. De mitovy amin'ilay tranga misitsy hoe lay ambaran'Andriamanitra tsy tohany amin'ny Genesis hoe handao ny rainy sy ny reniny, ny lehilahy na ny vehivavy, de ikambana amin'ny lahy izy na ny vavy, ho nofo ray ihany izy rehetra. Amen. Zay le hoe nofo ray zay de hoe unité anankiray, vatana anankiray. De raha miresaka vatana isika de hoe ny corps, âme, esprit, entité anankitelo. Verina manazava n'ilay toeran Jesosy Kristy sy Andriamanitra tsy tondray eto. Ato amin'ny vatantsika zao de misy ny antsoina hoe vatana, ity azo tsapaina ity ny âme, tontolon'ny saina, ary ny fanahy, io le fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fa ao anatin'ny enveloppe vatana de ao no misy an'ilay relation intime, ao no misy ny firindran'ny cellule rehetra, ao no misy ny firindran'ny pensée sy ny émotion, ny sentim-po rehetra. Ny fanahy mandray message amin'Andriamanitra tsotoa, ny esprit, dia mibaiko ny saitsika, mampanaiky ny saitsika, ary ny vatantsika no manatanteraka, de tonga mpivavaka ny olona anankiray, intercesseur, mandohalika izy amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, araky ny fitaritan'ny fanahy, fa ao amin'ny vatana, ao amin'ny tontolon'ny vatana, ao anaty daholo zany rehetrarehetra izany no mihetsika sy mirindra. Manome image ny 1 Corinthiens 12 koa zay, corps de Christ. Amen. De izay relation zay tsy ananan'ny voisin accès, tsy ananan'ny mpiara-miasa aminao accès, tsy ananan'ny mety ho mpiara-mivavaka aminao accès, fa lay firindrana ao anatin'ny esprit anao, mampanaiky ny sainao sy ny vatanao, mampiditra ao anatin'izay firindrana izay, izay en mode diapason izay, miara-miaina, miara-misento. Ary zay mihitsy ilay taom-pon'Andriamanitra tsotoa sy Jesosy Kristy. Efa naverimberiko teto foana ty hoe Jesosy Kristy tamin'ny nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy de hoy izy hoe raha eo fantatro fa raha ianao dia miaino mandrakariva ianao. Zany ao anatin'izay hoe mihaino, ay mandrakariva izay ianao
raitsy to dia misy an'ilay fisentona, misy an'ilay fitepona, zany hoe rehefa marary Jesosy Kristy mahatsapa fanaintainana de mahatsapa fanaintainana koa ny ao an-danitra ao. Rehefa misy alahelo am' Jesosy Kristy de misy alahelo ihany koa amin'ny raitsy to. Miezaka maka ny toerantsika ahafahako mametraka fanazavana mba ho voaray anao, zany hoe ilay toe-pontsika no apetrako amin'ny toerana Jesosy Kristy. Rehefa misy problème Jesosy Kristy de miatrika an'ilay problème sy lay ady izy de miara-miseto am'izay ihany koa ny ao an-danitra ao, satria ao anatin'ilay enveloppe relation ry zareo, zay ilay relation intime. Rehefa tsongoko ny tanako ka maheno marary dia mireagira ny système nerveux rehetrarehetra any amin'ny tontolo tsy hita maso ao anatin'ny vatako ao ny saiko sy ny esprit-ako de lasa misy fiforonana hevitra sy tsoakevitra hoe inona ny tokony atao iaraha mientana, iaraha ny vatako mientana mba hialako amin'ilay fahatsapana souffrance marary. Zay ilay relation intime, raha azavaina tsotsotra. Hatreo dia ity resaka relation intime ity zany noetsika tamin'ny fanazavana jauna 7 dia misy entité anankiroa ASB, olona anankiroa ASB, na olona manoloana ny organisation, na ny mpiasa manoloana ny mpampiasa, na ny mpivady ASB x sy y, fa anatin'ny intimité arak'izay fanazavantsika izay rehefa enveloppen'ny relation dia miainga à partir ny relation am'izay hoe mijanona fraternel ve le izy, fifandraisana amin'ny maha mpianakavy sy mpinamana sa divin tahaka ny Jesosy Kristy sy ny ray ara-panahy divine. Raha hoentitsika indray am'izay resaka hoe mpiasa sy mpampiasa izay zao le izy, ahafahantsika manazava foana ny hevitry ny fizarantsika hoe relation intime. Tsy fantatro hoe manao ahoana ny fifandraisanao amin'ny mpampiasanao, amin'ny mpiara-miasa aminao. Le mpampiasa eto tsy hoe mpanandevy fa araky ny arborescence ao am-piasana zany ny organigramme dia ny anjara toerany amin'ny maha DG azy, ny anjara toerany anankiray amin'ny maha secrétaire azy, ny anjara toerany anankiray amin'ny maha coursier azy, na nettoyeur azy, na chef magasinier azy, logistique sy ny sisa rehetra hatrany hatrany. Fa izaho amin'ny toeram-piasana anankiray dia manana ny fiainako manokana de tahaka an'izay koa ny mpiara-miasa amiko manana ny fiainany manokana izy. Fa ny fiarahana miasa dia ny relationnel, fifandraisana ny asa no mampiray. Alleloia. Eo zany dia tsy misy fiainako sy fiainan'ny mpiara-miasa amiko mifandringotra mihitsy fa resaka asa fotsiny no anaovana bonjour, ifanajana, ifanomezana ny zo amin'ny maha olombelona tokony hifanomezana ao anatin'ny tontolo zay hoe mifanaja izay. Izay dia raha hoentitsika amin'ny puba hoe relation intime fanazavatsika dia ao anatin'izay dia tsy misy ny relation intime fa resaka relation relationnelle entre ny mpiasa sy ny mpampiasa, izay arak'ilay zavatra noresantsika teo hoe possible relation fraternelle, fa eto indray de relation mihitsy eo anivon'ny orinasa société, tsy midika hoe relation intime. Izay zavatra izay de tahaka ny hetsika ao anatin'ny fiangonana anankiray ihany koa hoe samy manana ny fiainany mpino tsirairay ao anaty fiangonana. I diakona de manana ny fiainany manokana izy amin'ny fiainany any atokantrano any sy ny asa sahaniny eo anivon'ny fiarahamonina. Ny mpitati rakotra anankiray de ohatran'izay, ny mpihira
anankiray, ny mpinotsotra anankiray a, ny mpanao filazan-draraha anankiray, ny mpanidy fiangonana anankiray sy ny sisa rehetra, dia samy manana ny fiainany avokoa ireo olona ireo. Fa ny antom-pisiny ao amin'ilay fiangonana dia ilay religion, ilay fotom-pinoana, ilay antoko-pinoana, mety hoe hevitsika hoe mana-katolika na FMFA na tsy fantatro be da be ohatran'izay a, dia noho ny fandresen-dahatra, resy lahatra izy ireo ny amin'ilay religion, foto-kevitra, fotom-pinoana ijoroan'ilay fiangonana, dia en relation izy ireo ao anatin'ilay fiangonana, fa tsy misy intimité entre ny mpino sy entre ny mpinotsotra sy lay dekona sy lay mpinotsotra sy lay pastora, afaka mifampitondram-bavaka, afaka mifampizara, afaka sy ny sisa rehetra, fa ilay intimité dia tsy ao anatin'izay. Ity intimité ity raha voaboasantsika, raha potsiritsika, dia hatrany amin'ny hoe rehefa marary ny olona anankiray, raha aka ohatra mivantana be isika mpivady, miresaka amin'olona mpivady eto zany, rehefa marary madama na marary ramose, dia mifoha amin'izay ny resaka relation intime. Rehefa marary ramose ohatra na marary madama ka mila fahanana izy, de ilay intimité entre ny mpivady no manosika any ramose na i madama hakasotro apiditra ny sakafo any ambavan'ny ramose na i madama. Hatrany hatrany hoe rehefa misy ny fampandrona toiletage, ka satria ramose na i madama tena ao anatin'ny antsoina hoe phase terminale na mijaly mafy tsy afaka mihetsika, paralysé, dia i madama na i ramose no manao an'izay mahita ny intimité-any manala ny akanjony mahita ny fitanjahany miresaka amin'ny mpivady ao dia manao zay tokony ho atao rehetra hatramin'ny eritreretina fa tsara indrindra ary hatramin'ny eritreretina fa maloto indrindra. Zay lay relation intime. Ary amin'izay resaka mpivady zay dia tsy ny voisin no tonga hanasa ny ramose na i madama, tsy ny anabavy na ny fady, ny anadaha na i mama na i dada, satria efa lehibe fa tsy zazakely intsony no hiditra amin'izay resaka relation intime izay, hanatanteraka an'ilay asa ao anatin'izay fifampizarana ao anatin'ny intimité zay, satria fa misy resaka vie intime mihitsy, fiainana miafina mihitsy, ilay miafina saromana. Ohatra hoe zasenao de samy manana ny fitanjahantsika isika, de miakanjo anafenana ny fitanjahantsika, partie intime hoy ny fitenenana izay, dia ny vadinao ihany no mahita an'iny, ny olo-tianao ihany no mahita an'iny, satria partie intime natokana ho an'ny vadinao sy ny olo-tianao ihany. De ohatran'izay ihany mihitsy koa ny ao amin'ny tontolon'ny ara-panahy, Jaona 7:10 teto hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray ato amiko hoy Jesosy Kristy. Zava-dehibe ry havana ity relation intime ity, fa ny mpino anankiray tafiditra ao anatin'ity hoe relation intime ity, intimité amin'ny Jesosy Kristy ity dia manana tombony be mihitsy izy eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, satria izay de midika fa ao anatin'ny sincérité tanteraka izy ao anatin'ny antsoina hoe mianjaanja tanteraka izy izany hoe ny klema amin'ny vatako ny klema amin'ny saiko ny klema amin'ny fanahiko ny loto ety amiko izay tokony ho diovina, izay tokony ho sasana, ny ferifery rehetra ety amiko ny zavatra mila hitsy rehetra ty amiko izay no ilana n'lay personne intime, lay mpiaradia amitsika hoe tokony hananatsika relation ao anatin'ny intimité, de tsy iza zany fa Jesosy Kristy. Manina no miteny hoe tsy iza fa i Jesosy Kristy satria Jesosy Kristy ihany no afaka milanja an'izay hoe maloto isika de manadio asika, izy ihany no afaka maharitra am'zany.
anatin'ny hoe phase terminale isika de izy no afaka miasa sy te atsika ao anatin'ny moment d'intimité ny am'izany ao anatin'ny faiblesse isika de izy no afaka mifanerasera amitsika sy se renseigner amitsika hoe inona ny mahazo anao, inona ny mampafaible anao toy izao, inona no antony, metraka question izy sy manao analyse izy de izy no miara mizaka amitsika ao anatin'izay hoe relation intime izay ary rehefa zaraina moa ny mavesatra dia maivana kokoa. Ary zay no nanambarako fa tena important be mihitsy ty resaka relation intime ity, zay ezahantsika azavaina faran'izay tsotra eto amin'ny fizarantsika ity. Ty resaka relation intime ity tsotra ny any amin'ny hôpitaly hoe misy dokotera io de mahita ny intimité anao de mamita ny asany fotsiny izy satria izy manana ny karamany amin'ny faramvolana. De rehefa marary mafy lay olona ka lasa ny ainy dia tapitra hatreo ny assistance ny amin'ny maha dokotera azy manao ny asany izy. D'ailleurs moa any am'ireny ohatra hoe EHPAD na ny fitaizana be antitra na any amin'ny HGR ohatra de manao lasafainy dokotera satria tena hoe débordé izy amin'ny asa, manjaka ny corruption ny firenena ihany koa tsy misy mandeha am'izay laoniny dia izay manam-bola no iny aloha mivonjena aingana satria possible ny pourboire sy ny fijery ao ambadik'izay izay mety hanova ny déclic an'io eo amin'ny antom-piainany sy ny antom-pisiny ao anatin'ny fotoana fohy izay le hoe nohanina an'io tadiavina an'io be da be ny contexte sy ny zavatra rehetra mifamatotra mahatonga an'izay. Tsy ohatra ny relation any amin'ny hôpitaly sy ny any am-piasana sy ny eo amin'ny voisin sy ny ataoko fony teny hoe intimité amin'ny mpivady satria be da be ny mpivady no relation tsotra fotsiny sisa no iraisany eo am-pandriana, relation tsotra fotsiny sisa no iarahan'ny fandriana sy iarahan'ny toetra ao anatin'ny tokantrano anankiray noho ny zavatra be da be zay miserana sy mangeja ny fiainany manepitra azy eo amin'ny fiainam-panambadiany noho ny zavatra misy ankehitr'io noho ny porte ouverte ihany koa de ny asa satana atao ambadika rehetrarehetra tsy zay le izy. Ary zay no mampiavaka ny relation intime ao amin'i Jesosy Kristy araka nazavaintsika teo satria de niporofony mihitsy izay relation intime izay teo amin'ny hazo fijaliana hoe nanolorany ny ainy nandatsahany rano famonjena izy maty ho famonjena atsika fa toy izao no mitiavan'Andriamanitra izao toy izao nomena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Fa fonombola mpanota isika de maty hamonjy atsika Jesosy Kristy. Avolenta be izany relation intime izany. Fa tsy misy manana fitiavana lehibe noho ny fitiavana nasehon'ny ray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy de nanolorany Jesosy Kristy ny ainy, nanoloran'Andriamanitra tsy tony zanan'ilay tokana ho famonjena azy ianao. Fa misy fitiavana any anatin'ny intimité tsy afaka lanjaintsika sy refesitsika ao anatin'izany, tsy haintsika no mi-imaginer an'izany, manao copie an'izany. Be da be ny olona monsieur montre hoe capable manao sacrifice izy ho an'ny olo tiany, hoe capable izy manao apparition zany izy, mampiseho amin'olona izy fa hoe za dia mpiandry tsara, za dia vonona hidefendre anao jusqu'à la mort sy ny sisa rehetra. Mety possible ihany hoe nisy ny prouver an'izay fa tsy mitovy lanja amin'ilay noetin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana satria izay ny maha avolenta n'ilay fitiavana agape tao anatin'le fluidité an'ilay tuyau hoe relation intime man'Andriamanitra soa tamitsika. Ny anton'izay dia satria nisy an'ilay fofinaina mahavelona izay cadeau nomen'Andriamanitra tsy toa atsika tao amin'ny sahany edena. Dikan'izay de hoe misy ain'Andriamanitra tsy toa fofinaina roaka fofinain'Andriamanitra amin'ny tenatsika dia misy ny trasiny iny fofinaina iny amin'ny tenatsika mahatonga an'Andriamanitra hanana intimité amintsika ka na de hoe efa lavo tamin'ny menarana raha isika efa lavo ny hinana ota na tsapa ota lasa voafingana isika dia ny andrinan'izao tontolo izao ihany no voatsara
Satana ihany no voatsara tamin'ny mahampabitaka azy fa itsika izay voafitaka kosa noho ilay fofonain'Andriamanitra tsy to trasiny ny ADN n'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'ny fofonaina mahavelona roaka amin'ny tenantsika dia velona atao anatintsika foana ilay relation intime amin'Andriamanitra sy isika zanak'olombelona dia tsy isan'ilay hoe ny andrinan'izao tontolo zao voatsara isika zany hoe voatsara isika tsy hoe akory hoe isika olombelona dia voatsara fa manana an'izay famindrapo sy famelan-kely koa izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ao anatin'ity zavatra resantsika ity hoe relation intime ity. Amarana antsika azy dia ity resaka relation intime ity dia tsapa ao anatin'ny fiangonana izy ity ary miteny rehefa manomboka mihetsika ny ministera anankidimy Efesiana 4:1-4 zany le niresantsika teo ny fanomezam-pahasoavana anankisivy 1 Corinthiens 12 ny loha tanana maso sofina de mety hoe ny tanako maminany ny masoko mpampianatra ny vavako mpampianatra ny masoko visionnaire mamantatra fanasamihafa sy ny sisa rehetra araky ny fanomezam-pahasoavana izay avy amin'ny fanahy iray ihany Jesosy Kristy. Fanomezam-pahasoavana anankisivy ny talenta ny ministera ny tontolon'ny zava-panahy velona amin'ny ratsambatan'ny Kristy anankiray. Zany hoe amin'izay fanambarantsika izay sy fanazavantsika farany amaranantsika zay dia Jesosy Kristy ny loha izasy anao tanana tongotra sy ny sisa rehetra corps de Christ membre ratsambatan'ny Kristy ao anatin'ny fonoteny hoe relation tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fonoteny hoe fiainana mandrakizay ao anatin'ilay kitapo hoe herin'ny filazantsara ao anatin'ilay finosana hoe vie éternelle de izay no velona eo amin'ny ratsambatana Kristy anankiray ao amin'ny fiangonana anankiray fa tsy mijanona relation fotsiny zany tsy mijanona relationnel fotsiny mihirahira sy manao liturgia sy manao hetsika isan-karazany croisade à gauche à droite fa tsy velona lay nitenentsika teo hoe ministera anankidimy fanomezam-pahasoavana talenta saino zavatra any ambony izy Paoly tsy misy zava-panahy mihitsy zany velona amin'ilay fiangonana fa mijanona fotsiny relation tsotra normale be isaky ny zabotsy na isaky alahady na isaky ny alarobia de misy activité foana misy fietsehana foana amin'ilay fiangonana misy fanentanana foana misy sakafo piraisana misy voka dehibe misy zavatra ohatran'izany fa tsy misy zava-panahy tsy ao lay relation intime amin'izay zavatra resantsika zay tsy ao lay finosana hoe famonjena vie éternelle tsy ao lay hoe entité fiainana mandrakizay tsy ao anatin'izay lay mpino fa ao anatin'ilay finosana fotsiny tsotra hoe religion ao anatin'ilay finosana tsotra fotsiny hoe fiangonana mety hoe evitsika fiangonana FM foi anarana zany niteneniko eto religieux fotsiny zany lay fiangonana doctrine le izy endoctrinement mijanona ho religieux fotsiny zany ny mpino adepte lasa mouton fotsiny ondro ozy ny fitenena. Alléluia. Important be zany zavatra zarentsika zany satria tsy percé tsy voatrobaka ilay relation amb Jesosy Kristy fa relation entre mpino tsara lay fiarahana mahafinaritra lay fiarahana dia mifampizaka sy mifampitondro ao fotsiny ao anatin'ilay fiarahana de mitohy ny fotoana de rehefa ho avy ny fotoana hoe maty amin'izay lay mpino dia gaga efa nanao asa tamin'ny anaranao zahay efa naminany tamin'ny anaranao izahay maminany hoe isy mpanao baolina maty sy olo malaza maty am'ty taona ity maminany hoe isy crise isy korotana tsy misy resaka fiainana mandrakizay mihitsy efa nresantsika teto zany satria lay relation tsy intimité amin'Andriamanitra fa relation intime amin'ny resaka média relation intime amin'ny kady sy ny politika sy ny mamona sy ny projet personnel sy ny business izay no finosana ifinosana de miteny ao anatin'izay finosana izay zany hoe en intimité amin'izay izy fa tsy en intimité am' Jesosy Kristy farany tena farany de mizara roa io relation intime io na ianao en intimité am' Jesosy Kristy na ianao en intimité am' Satana en intimité am' Satana moa de fantatsika fa be da be izy am'izao
fotoana ifampizarantsika izao dia reo faux profety ao Madagasikara zay de Afrika ny mpitondra isan-karazany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny tetin'ny OTAN, ny ONU ny G7 ny G20 ny olona ao anatin'ny tontolon'ny politika zay micréer zizania mametraka ny laïcité de l'État manao propagande ho avy zao 2023 de ho avy ndray mpanao propagande satria fonosana politika any ny intimité ny relation amin'ny satana de tantara lainga indray izy miaraka amin'ny tosika fameno miaraka amin'ny fampandihizana fitombenana manao zay tonga tsarinasika fotsiny manao évaluation fotsiny zany fa tsy mivisy an'iza siza de samy miteny eo daholo ndray hoe ho ataotsika paradisy Madagasikara dragona aty Océan Indiana ho ataotsika firenena tahaka ny Miamia ifaritry Tamatavy flyover Nosato 400 000 watts Toliara asitsika tramway izy téléphérique capitale beta be ohatran'izany relation intime amin'ny satana le izy satana tsy ho avy raha tsy andainga tsy amono andrava andringana alatra voamaso sy ny sisa rehetrarehetra tsy misy mifanaraka amin'ny baiboly manaprofa relation amin'iza ilay mpitondra ilay mpanao politika ilay mpitondra fiangonana ilay misy laza azy hoe mpivavaka sy ny ohatran'izany ka zava-dehibe ty resaka relation intime ity mino fa voaray anao izay tokony ho raisina tao anatin'izay zavatra nambarantsika izay important ho eo arina isaky mitenitsika dia manindry foana hoe relation intime amin'ny intimité am' Jesosy Kristy mino fa azoazonao ndray hoe inona moa zany ty resaka relation intime averimberintsika teto foana ity mankasitraka anao naharitra ny aino hatramin'ny farany de tainy Jesosy Kristy de mirarosoanao ahita relation intime amin'Andriamanitra tsy to mba hanambara ihany koa isika tanana tahaka ny nanambaran'i Jesosy Kristy hoe ray io raiky io fantatro fa raha ianao dia miaino mandrakariva ianao ka amin'ny fotoana ivavahantsika manoloana olana manoloana aretina manoloana problème manoloana ady ara-panahy important be zay satria antsika tontolon'ny ara-panahy ny tena tsindritsika manoloana ny bataille any amin'ny tontolon'ny tsy hita maso any ao anatin'ny torimaso ao anatin'ny nofy ao anatin'ny fanompotsika an'Andriamanitra tsy toy ihany koa misy vibration misy fréquence be mitandresatra be tokony ho tsapanao zany raha ara-panahy ianao zany ny zavatra tena hoe tokony ho expérimententsika zany fa tsy de hoe problème hoe fifohana asikara za miteny za tsy miteny hoe tsy ilainy zany fa misaina ny zavatra any ambony ozy Paoly resaka vie éternelle de amin'ny fotoana hoe ao anatin'ilay bataille isika ka mahatsiaro mihitsy hoe misy vesatra sy fotorotoro misy fitarainana tempo any anatintsika any de rehefa en relation amin'Andriamanitra tsy toy isika de miara amin'ny tempo amintsika ihany koa ny ao an-danitra ao zay lay tena hoe zava-dehibe tokony ho katsahantsika ka na ataoko raha hoe sarotra ny solution tsy misy ny solution tsy misy ny vahaolana ao anatin'izay ao n'Andriamanitra moa de misy foana ny vahaolana fa ho ambarako lay hoe araky ny position antsika zany hoe misy fotoantsika hoe limité ny fahatakarantsika am'izay fotoana zay de satria isika manana relation en intimité amin'Andriamanitra tsy toa de za de mampanantena anao fa hiteny aminao mihitsy Andriamanitra hanambara aminao hidévoiler aminao ny antony tsy andraisako tsy andraisanao an'ilay valimbavaka au moment précis sy ny antony tsy ho fahatanterahan'izay eritreretintsika fa tokony ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika dévoiler an'izay Andriamanitra tsy to mampidina an'izay fahitana zay manambara amin'ny fietsehana na mivantana mihitsy fietsehan'ny zavatra manodidina amintsika na piara miombonantoka aina amintsika ihany koa mihetsika de isika no men'Andriamanitra fahafantarana amin'ny saitsika fahatsapana hoe tena Andriamanitra marina kay no mampiseho fa tsy tokony ho izay no fangatahako na tsy tokony ho zay no fitarainako na normal kay raha tsy azoko lay valimbavaka aseho an'Andriamanitra tsy to amintsika satria izay le hoe en relation intime amin'Andriamanitra ianao de izay no mitoy am'le hoe fantatro fa raha ianao ray tsy toa raha ianao Jesosy Kristy dia miaino mandrakariva ianao
za manokana de mahatsapa hoe mbola faible malona an'izany zavatra zaraintsika izany ekeko ekeo ihany koa satria tsika raha miteny hoe za efa mahery za efa feno fanamasina za efa zao tsisy Andriamanitra hiasa aminao zany intsony satria ianao efa fiainana mandrakizay za de mbola faible manahaky an'izany ny vatako raha tsongoko mbola henoko hoe marary endriky ny faiblesse sy ny fahotana atao amin'ny sahany tena daholo zany rehefa marary ihany koa rehefa andairany gripa mahery sy ny ohatran'izany mikohaka ohatra na courbature mafy be any amin'ny vanitolana any de tsapako hoe mbola tena faible ny tenako ka izay no tiatsahantsika foana ny relation intimité ny intimité amin'Andriamanitra ahafahantsika se partager mizara izay fahatsapana izay hoe isika olona mizara an'izany rehetrarehetra izany ny sosiny tsara ny maloto averiko ihany ny maloto satria Jesosy Kristy dia afaka manadio antsika izy mizara an'izany amintsika izy ihany no nietra efa nasehony teo amin'ny hazo fijaliana nasehony tamin'ny mpianatra izao tontolo izao izany hoe vonina izy anasa ny tongotritsika vonina izy iosina hiaraka amintsika Jesosy ihany tsy misy afa-tsy izy saotranao zay raha itsitoa raha mbola afaka ny aino sy nandray izay fizarana izay mankasitraka betsaka ny amin'ny teninao ny ainga tamin'izay loha hevitra hoe relation intime izay satria dia mahatsapa izay fa afaka mitondra fahafahana afaka manao dingana izay manaitra ny momba ny tenanay momba anay mandray fanapahan-kevitra hikatsaka sy hiditra amin'izay taha izay indray izay fiainana izay Jesosy Kristy maranitra noho ny sabatra roa lela ny teninao ho ianao mampisaraka ny tsoka sy ny aina ny fanasy ny tonony de izay teninao maranitra mihoatra ny sabatra roa lela izay tompo mandratsana any anatinay manala ny zavatra rehetra mibloky anay sy miampeshe anay tsy afahanay manana etaeta anovozanay an'izay intimité miafina fifandraisana miafina ao anatin'ny hoe mifandray fa ao amin'ny miafina fiainana mandrakizay satria lay fiainana mandrakizay zay miafina izay ao aminao izay tsy misy aretina tsy misy fanaitainana intsony satria anao efa nisandratra eo amin'ny voninahitrao tsy misy fahafatesana intsony midika fiainana mandrakizay dia hikatsaka an'izay tokoa izay satria notairinao sy nofoazanao anio ampio betsaka izay ary atoloranay ny tananao raha itsitoa ahafahanay miroso mandeha amin'izay lalana nosoritanao tamin'ny alalan'ny fizarana teto anio izay ny tenako ihany koa dia mandray Jesosy Kristy ao anatin'izay relation intime zay ny fanafahana ao anatin'izay relation intime zay ny délivrance ao anatin'izay relation intime zay ny fiainana mandrakizay ao anatin'izay relation intime zay ny fahaterahana indray ao anatin'izay relation intime zay ny tsy fahalovana ao anatin'izay relation intime zay ny fisandratanay salut famonjena ery ny filazantsara hatrany hatrany sy ny be da be izay tsy aro voatanisan'ny vavanay satria limité ny fanambaranay voafetra ny fisainanay sy ny fieritreretanay misaotra ray tsy to fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia afaka nandray sy ny hiaino ny fanazavana tsotsotra ny amin'izay relation intime izay voninahitra ho anao raha itsitoa ary ny raha maherin' Jesosy Kristy sy ny ainana tolony teo amin'ny hazo fijaliana no tomboka sy an'izany vavaka izany alleluia raha soatsika rehetra dia tahin' Jesosy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny daholo sœur sy frère isany